olona miisa dimanjato amin'ny fokotany 20 mandrafitra ny commune rurale Morankrom no misitraka azy ity. Izay fiaraha-miasa ny commune ny vovona ny vehivavy mifanasoa ary ny mpiasa ny fitsarana ao Ambatondrazaka. Zava-dehibe amin'ny maha olona ny fananana kopia. Dia zavatra anankiray ihany fampandrosoana aloha eo ny commune zany fitoizan'ny fampandrosoana izay atao ary zava-dehibe zany ho antsika rehetra zany na malagasy na vahiny ny fananana kopia. Tokony amina kopia daholo zany na ny zaza na rehefa olom-pirenena malagasy zany dia tokony amina kopia ary zao hetsika anam-pavoana dia tsy ho an'ny zaza rehetra zany fa na ho an'ny olon-dehibe rehetra tsy ankanavaka. Fantatra moa fa mbola isy ihany koa ny hetsika fanoratam-panambadiana fahobe izay ataon'ireto fikambanam-behivavy ireto izay mbola fiaraha-miasa amin'ny commune rurale Morankrom ihany. Hetsika atao moa dia mitohy foana ary ato zany amin'ny andraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana izay amin'ny fahadimy volana May zao dia isy indray zany fitohizan'ny fisoratam-panambadiana fahobe ho an'ireo mbola tsy vita soratra zany izay efa nataonay zany tamin'ny taona lasa izay nazahoanay olona soram-panambadiana 30 eo zany. Miafatra moa dia fitohizan'ny fiaraha-miasa amin'ny commune sy ny fikambanam-behivavy eto amin'ny commune Morankrom moa zany dia mitarika ny fampandrosoana aloha voalohany indrindra ary ny fahaisan-kina ho an'ny vehivavy rehetra zany ary tsy hidondona foana zany isika na amin'ny resaka kopia zany na amin'ny fiainana andavanandro.